Sehatra ny fampianarana nahazo fahazoan-dalana avy amin'ny Commission nationale d'habilitation ampiatra ny rafitra entina mampianatra dia ny système LMD ny sekoly fampiofanana momba ny informatique CITOP hatreto aloha dia manofana ireo mpianatra vao nahazo ny diplôme baccalauréat azo ihany koa ny diplôme licence en informatique izany sekoly izany ary manam-pikasana ny anitatra izany ho amin'ny sehatra ambonimbony kokoa. CITOP des centres d'études en informatique et technologie orientée professionnelle, c'est mon zany fanalavanazy. En fait, izy io centre de formation zany d'études moa tena marina créé na ataoko hoe groupe na association professionnelle amina domaine informatique. Izy io dia centre anankiray eny Ambolokandrina izay nahazo habilitation tokoa le tentsika teo satria ohatsika hoe ny ministère moa am'izao zany dia manokana ohatran'ny hoe fondation les centres rehetra zay misy na ataoko institution privée Madagasikara amin'ny système LMD dia anatin'le nahazo an'izay ihany koa zany ny CITOP centre informatique izy io zay tsy manofatsy informatika ihany izay ino zany ahafahana mamoaka mpianatra zay mahazo ataoko hoe diplôme licence zany am'izao fotoana zao zany bac plus 3 fa à terme izy izana azona ny ataontsika hoe ny mahazo ny master 1 master 2 izay mbola eo ampianarana koa zany ny fikarana ny dossier amin'ny ministère. Mahasamavy kely ny CITOP dia ny CITOP tena hoe approche à vocation professionnelle zany hoe dikan'izay zany ohatsika hoe opérationnel de suite zay moa plutôt ny slogan hoe opération de suite ny mpianatra mivoaka ao zany hoe tsy hoe tsy tokony fa avy hatrany dia raha miditra amin'ny orinasa dia afaka misadapte amina besoin ny orinasa satria le programme le formation mihitsy no manaraka an'izay ataontsika hoe formation académique amin'ny voalohany fa sainga avy hatrany amin'le troisième année tonga dia ny zavatra ataona amin'ny orinasa misy ny tena tonga dia ianarana avy hatrany ao anatin'izy. D'ailleurs ny mpampianatra natin zay le teniko zay hoe olana amin'ny orinasa daholo zany hoe nitsakefan'le mpampianatra ny tonga dia ampitaina zay ny toko hoe mety hoe mahasamy hafa azy amin'ny amin'ny centre hafa na ataoko institution privée hafa.